Stani Rameliarson, 24 ans, dirige son entreprise depuis maintenant 2 ans. Ayant décroché son bac très jeune, elle a fini par créer sa boîte de fruits et légumes séchés. Niezaka niditra teny Ankatso fa tsy tafiditra tao amin'ny agronomie moa zany satria izay no tena tiako natao dia nanao fifaninanana izay karakarain'izay hoe ONG Pebaka izay dia nahazo bourse en nature izany hoe afaka mianatra tsy mandoa écolage mandritra ny 3 taona tao amin'ny sekoly anankiray atao hoe Maded Training Center. Vita ny licence dia nifampitady tamin'ny asa vao 12 taona tamin'izay dia tsy nahita asa satria tsy dia tian'ny olona ianao zany raha vao kely taona loatra no miditra eo amin'ny sehatry ny asa. Dia nifanaraka tamin'ny sekoly hoe nampianatra teny frantsay tao amin'ilay sekoly tamin'izay dia naafaka nanohy an'ilay 2 taona manaraka tsy nandoa an'ilay écolage satria neny somary sahirakirana kely. Dia avy eo master teo en industrie agroalimentaire no nijanonako farany. Nofinofiko tamin'ny Stani hoe ho lasa dokotera dia izy koa nanana an'izay eritreritra izay fa nisy antony tsy nety ilay izy vao mbola tany amin'ny collège izy dia efa hitanay hoe tsy ety ilay izy. Nanao raharaha izy dia voadidy ny tanany dia tena natahotra be mihitsy izy nahita an'ilay nandeha raha tamin'ny tanany dia sakova izy zany ilay zanako ny hanao dokotera nefa matahotra raha dia na izy koa ary teo nanomboka ny salasala tamin'izy vao hianatra agro aloha dia gaga be fa nefa za tsy nanaka anazy fa nanoa anazy arak'izay vitako sy azoko natao dia rehefa hoe hanomboka an'ilay tetikasany amin'izay izy niainga tamin'ny tsy misy dia hoe inona ny azo anampiana dia nanositosika tena aloha fa tsy tena afaka nanosika betsaka. Ny tena antony voalohany aloha nangana orinasa dia nisy fifampizarana izay natrea rendez-vous des entrepreneurs ny anaran'ilay izy dia tao tamin'izay Iketaka Andrina Rafidson dia Sylvia Pages dia Carole Rakotondrainy be dia nifampizara ry zareo hoe inona atao hoe vehivavy mandrara dia nanomboka tamin'izay no tena liana hoe za koa mba te ohatran'izany mba te handrara narary zany tratrany atao hoe avitaminose zany hoe tsy ampy vitamina zany ilay vatany dia nitenen'ny dokotera hoe tsy maintsy mihinana voankazo sy legioma 5 isan'andro dia za tsy dia tia legioma tamin'izay fotoana izay fa voankazo ny tena tiako ary ny tena tiako indrindra dia ny letchi nefa ny letchi tsy nisy nandavan-taona dia nanomboka nanamaina letchi mba ahafahako mihinana anazy mandavan-taona na dia hoe tsy navita nandavan-taona ary izy tamin'izay fa mars avril eo ihany dia laniko dia nameko ny olona manodidina anazy andrinay mamanay namana dia tian'ilay olona ilay izy dia za hoe ay manina raha atao orinasa ary zany rehefa nety ihany. Depuis, elle a créé Manzar, une entreprise spécialisée dans le séchage et la vente de fruits et légumes. Elle a remporté plusieurs concours dans le domaine de l'innovation du ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé l'année dernière. Manzar aimerait mettre en place dans les régions productrices de fruits une extension de son entreprise, là où il y a le plus les fruits et légumes. Dans une vision à long terme, Manzar espère planter elle-même.